tena lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ary isatrano amin'ity androany ity. Toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra na ny afatr'Andriamanitra aminareo ndray aho, zay inoko fa tenin'Andriamanitra na ny afatra avy any an-danitra tena asoa ny fiainatsika amin'ny maha-olombelona atsika velona eto ambony tany ety. Ka melony ny tondrako ilay afatra dia mbola hiaraka hanao hira anankiray isika. Zany no antony mahatonga reto namana mpiara-miasa amiko reto mijoro eto arinako mba hanao an'ilay hira fiderana miaraka aminareo any tokantrano any. Rehefa vita zay dia ambarako avetrany ny tenin'Andriamanitra, ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any. Ao anatin'ity hira ity dia akipio ny masonao, aoka hifantoka tsara ianao. Akipio ny masonao iaho, aoka hifantoka tsara ianao. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Alleluia. Midera lo sai, non ti chiamano lì. Amen. Amen. Namatsika reto zany ianareo kosa zay any tokantrano any am'izao ora izao dia aoka ny mila tsofina tsara andre ny afatra na ny tenin'Andriamanitra zay avy any ambony avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mba ho anareo, mba ho atsika tsiraray avy, fa izany no iantoka fiainatsika amin'ity androandroany ity ary iantoka ny amin'ny ho avintsika ray manontolo.
hoy aho aminareo, raiso ho andro ny tompo ho anao ho anareo ny andro androany. Inona ny antony? Satria amin'ny alalan'izao afatra entiko izao dia amonjy anao ny tompo Andriamanitra tsy to. Amonjy anao izy noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany, zay efa maty teo ambony hazo fijaliana, zay efa nandatsaka ny rany teo ambony ny hazo fijaliana ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra ambarataka izao mantsy, rehefa inon'ny olona, rehefa raisin'ny olona, dia mitondra famonjena magaga. Tena arabaky teny a, mitondra famonjena magaga. Ohatra izao, raha marary izao ianao eo am-pandrenesana an'izao afatra entiko izao, ka hoe mino sy mandray ny teny ianao, dia azo antoka ry havanao fa ho sitrana ianao. Andriamanitra sy ny teniny, zany no miasa mahery eo amin'ny fiainanao ka anasitrana anao zay marary. Marobe mihitsy ange reo olona zay efa nositranin'Andriamanitra, nositranin' Jesosy tamin'izao taonjato faha 120, taona 2007 misy antsika izao marobe tamin'ireo olona nandray ny toriteny nataoko tamin'ny alalan'ny radio, tamin'ny alalan'ny televisiona, no sitrana tanteraka. Ny sasany tao anatin'ny fandrenesana, ny toriteny tahako izao ataoko izao no nositranin'Andriamanitra tamin'ny forma magaga. Ny sasany taoriana ny vavaka nataoko tamin'ny alalan'ny radio, tamin'ny alalan'ny television, rehefa ny faranana ny fotoana no nomen'Andriamanitra fanasitranana magaga. Tsy ho diso anjara amin'izany ianao, ianareo tompoko zay mahita sy mandray ahy amin'izao ora izao. Mitovy amin'izany ihany koa, raha manana olana ianao, raha nisan'ireo olona efa tena tapy-dalakale arabaky teny tamin'ny famahana ny olana nisy teo amin'ny fiainanao, na olana inona io, na olana inona io, tiako milaza aminao ry havana malalo fa afaka ny mamonjy anao ny tomp'Andriamanitra androany raha toka mino sy mandray ny teny ianao. Dia zao teny toriko sy ambarako aminareo izao. Ijoro vavolombelona aminao aho, entiko milaza fa mitondra famonjena toy ny fanasitranana, toy ny famahana olana ny tenin'Andriamanitra rehefa inona sy raisina. Ny fijorana vavolombelona voalohany dia zay voalaza tao amin'ny bokin'ny Matio, toko 9, 15 ka hatramin'ny 10 no vakitsika. Arao tsara fa io voasoratra eo ambany io le teny. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga tao Kapernaum Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitarena taminy, nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary miparalysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho asitra azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika idirana ao ambany tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila zay feheziko, ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandeha ihana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolaiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Dia 20 ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: mandeha ihany, tongava aminao araka ny ninonao. Dia sitrana tamin'izany oro zany ilay ankizilahy. Raha ohatra ka hazavaina tsotsotra ilay zay tantara zay dia tahako izao. Tonga tao Kapernaum ity lehilahy kapiteny ity mba hiona amin'i Jesosy Kristy, satria manana ankizilahy marary miparalysisa. Ilay iretina manaintainy mangirifiry farany zay mafy reny no nahazo an'ity ankizilahy n'ilay kapiteny ity.
tena nala elo mafy lay kapiteny tamin'izany. Amin'ny maha-kapiteny azy moa, amin'ny maha olona manamboninahitra azy, dia mahafantatra olona be dehibe izy, mahafantatra mpitsabo be dehibe izy, efa nitady vonjy tamin'ireny olon-dreny izy, fa dia niala mainy tsisy azy ny olona nataova. Fa tena nahery vaika mihitsy ny herinyeretina tamin'ilay ankizilan'ilay kapiteny. Saoran'Andriamanitra fa tonga tao amin'ity lehilahy ity nieritreritra hoe andeha hanantona an' Jesosy aho. Na dia any toerana lavitra be azany misy azy, dia andeha hanantona Jesosy aho, andeha iona amin'i Jesosy aho, fa zany Jesosy zany ihany no vahaolana azo antoko indrindra avovonjy an'ity ankizilahiko ity. Ka rehefa tonga tany amin'i Jesosy tokoa izy, tonga tao Kapernaoma, dia nitantara ny problème, nitantara ny zavatra nanjo azy, dia inona no teny Jesosy? Ho Jesosy, ho avy aho ka sitrana azy. Ry havanao, Jesosy Kristy rehefa iresanao, ohatra iresanao fanasitranana, fa mila an'izany ianao, dia tsy mba manday izy, fa zao ny teniny, ho avy aho ka asitrana anao izay marary. Ho avy aho ho tonga ho tokantranonao aho ka asitrana anao izay marary. Dia teo indrindra no nasehoan'ilay kapiteny ny tena finoana lehibe tao anatiny. Dia ahoana ho ilay kapiteny? Tompoko, tsy mendrika idiranao any ambany tafitranoko aho, fa mitenena fotsiny ihany ianao. Okay, sokabava fotsiny ihany ianao, anao teny mitokana fotsiny ihany ianao, fa raha vao miteny ianao dia mino aho, fa ny teninao dia mahery, ny teninao dia magaga, ka raha vao miteny ianao dia ho sitrana ny ankizilahiko. Gaga Jesosy. Zany no antony natokan'i Jesosy ny teny manao hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Dia ho Jesosy, mandehana ry kapiteny, tonga avy aminao araky ny ninonao. Dia inona ny tranga? Tantaran'ny Baiboly, sitrana tamin'izany ny ora nitenenan Jesosy izany lay ankizilan'ilay kapiteny. Sitrana soamatsara, tena sitrana, tena sitrana. Fidorina vavolombelona manaraky indray, ndre mandeha toroteny tamin'ny alalan'ny radio dia nisy olona tany ambadika ambotry manjaka tany, ampangabengaba ny anaran'ny toerana io fa efa dinidiniko, vehivavy nalemy teo am-pandriana amatoana maro, dia nandre ny toroteny nataoko izy, dia tena resy lahatra izy teo am-pandrenesana toroteny, ary tamin'ny fotoana famaranana ny fampianarana nataoko dia ny vavako any marary aho mbola tamin'ny alalan'ny radio ihany. Vita ny vavaka, akory ny zavamagaga, fa sitrana ilay vehivavy izay narary teo am-pandriana, nalemy teo am-pandriana. Resy lahatra izy sy ny ankonany, fa tena mahagaga zao Jesosy zao. Resy lahatra izy hoe fiangonana manahoana reo zao fiangonana zao, fa tena misy hery manasitrana ny toroteny sy ny vavaka nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia niantso an-telefônina mihitsy mantsy izy nitantara joro vavolombelona an'izany fahasoavana nomen'Andriamanitra azy zany. Dia tateoriana moa naniraka mpiara-miasa, ny teny mpiara-miasa tamiko hoe rehefa mba makany ianareo dia mba tsy dio kely hoe lay toerana tako zao, le trano tako zao, fa misy olona toy zao, misy olona toy zao. Verina vany ireo ekipa ireo dia nitantara tamiko hoe tafahoana tamin'ilay olona izay fa tena nalemy tokoa izy nendritry ny taona maro, ary sitrana teo am-pandrenesana ny toroteny sy tao anatin'ny vavaka izay nataonao pastera. Nidera ny tompo aho hoe iza moa aho, olombelona toy ny olombelona rehetra, fa no fahasoavan'Andriamanitra lehibe dia niasa tamiko ny tompo, ary tamin'ny alalako no nitondrany fanasitranana ny marary. Ry havanao, tianareo tsiraray avy ny tompo Andriamanitra, ary tsy kisendrasendra ho anao, ho anareo ny fandrenesana an'izao afatra entiko izao. Zany no antony mahatonga ny teny hoe raiso andro ny tompo ho anao ny andro androany. Raiso ho andro ny tompo ho anao ny andro androany. Ankoatran'ilay nambariko teo hoe ny finoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana azy no mitondra fanasitranana sy famonjena manoloanan'ireo olona,
dia zao ihany koa ilaina esorina ny mpanao sakana zay mbola mitoetra ao aminao na ao anatinao. Aoka ho fantatrao fa tsy vitsy amin'ny olombelona velona tao ambody tany ity no misy fanahy mpanao sakana mbola mitoetra ao anatiny, mbola monina eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy esorina zany raha ohatra ka mahatsapana fa tena misy an'izany. Anisany manakana ny olona tsy ho sitrana mihitsy ary manakana ny olona tsy ho afakolana ihany koa dia ny fo maloto sy ny fo tsy madio ary ny fankalana sy ny tsy famialana eloka. Ahoana ho Jesosy ho fanamarinana zany teny nataoko zany? Matotoko 5:5 ho Jesosy sambatra ny madio am-po, sambatra ny madio am-po. Ianao malala inona ny toeny? Fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mazava be tompoko ny teny nataony Jesosy fa raha manana fo maloto ianao na manana fo tsy madio dia tsy ahitan'Andriamanitra izany mihitsy ianao, na iotokavy na iotokavanana ny tety karazam-piangonana maro misy eto Madagasikara azy. Afaka ny mitondra titry ianao hoe kristianina fa izao tsy ahitan'Andriamanitra izany ianao. Afaka ny manao adidy amin'ny karazany ao amin'le fiangonana misy anao ianao fa izao tsy ahitan'Andriamanitra miasa izany ianao. Afaka ny manao vavaka be sy mandoalika ary afaka miakoka mihitsy ianao eo ny atren'Andriamanitra fa izao mbola tsy ahitan'Andriamanitra ihany ianao raha ohatra ka maloto fo na tsy madio fo, raha ohatra ka misy fankalana ao amin'ny fo na misy tsy fahaizana mamela eloka ao anatin'ny fo. Zany dikan'ilay Matthieu 5:15 lay nambarako taminareo teo. Mbola maky baiboly ihany isika. Matthieu 1:15 zao ny voalaza. Marka safady 1:15. Ara mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba velany rainareo zay ny an-danitra kosa ny elokareo. Fanamafisana ilay teny efa nambarako teo ilay izy. Mazava be ihany koa ity teny vakiny ity Jesosy no teny. Eo amin'ny 5:20 aloha dia nampanantena Jesosy fa na inona zavatra tononontsika amin'ny fivavahana sy angatantsika kristianina, angatantsika olon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana ka hoe mino isika dia na voasoratra amaly antsika ny tompo Andriamanitra. Tena maly arabaky teny ny tompo Andriamanitra. Efa teny nataony zany ry havana, tsy mivadika amin'ny teny naloka ny vavana izy, tsy mandainga izy. Fa zao anefa nytorevitra nomeny, tsy maintsy mamela eloka aloha isika, mamela eloka andre olona zay ananantsika alahelo. Tsy maintsy zay ny voasoratra. Andaoka very vakina ilay teny avy hatrany dia eo amin'ny 2:20. Koa lazaiko aminareo na inona tonononareo fivavahana sy angatanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Zay le tokony nomeny Jesosy. Fa zao kosa ny condition 20:20. Ary raha mitsangana mivavaka azy ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelany rainareo zay ny an-danitra kosa ny elokareo. Azavaiko aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ory izao fa voasakana avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ho tanteraka zany mihitsy ny fikasanao na ny fanirinao raha toka maloto fo na tsy madio fo ianao. Ary fanampiny raha toka misy fankalana ny fonao na tsy mamela eloka ny fonao. Itsy rova volombelona aminareo nge zavatra efa nisy ary efa hitako ty zavatra ambarako aminareo ity. Ndre mandeha efa taona maromaro lasy zay
dia nisy madama kely anankirazay a tonga niona tamiko mpiara-vavaka aminay no nitondra azy io marina fa efa mpino kristianina io vehivavy io efa nandray ny tompo i vehivavy io ary le fiangonana misy azy fiangonana fantaro tsara fa fiangonana misy herin'Andriamanitra miasa manasitrana ka ny antondiny io vehivavy io niaraka tamin'le mpiara-vavaka tato aminay a dia hoe hitondra azy mba hositranina satria marary ity madama kely ity marary manderaha reny aretim-behivavy reny no nahazo azy ary efa roa taona no narariny dia tamin'izy Inona tamiko efa tena atsatra dia atsatra efa tena kely dia kely ny herina efa tena kely zay ny fijeriko azy dia taorina zay rehefa Inona moa zany zahay dia nampahery azy aho tahak'izay fomba fanaoko amin'ny olona rehetra zay mihaona amiko dia nivavaka ao azy aho dia vita ny vavaka dia nitsofoko rano izy mino aho fa hositrana ianao dia lasa izy nandeha nody niaraka tamin'ilay namana mpiara-mivavaka aminay veriny izy afaka 3 andro sa 4 andro tsy niova tompoko ny aretina teo aminy a tena tsy niova rabaky teny nefa mba tena mivavaka tamin'ny foko rehetra dia nataoko ndray fampahirezana nataoko fampianarana nataoko ny vavaka dia nitsofoko rano izy mba hositrana rehefa andeha hody verina ndray izy taorina zay fa tsy mbola niova ihany ny aretina teo no natonga vaka tanteraka hoe fa maninona fa misinona ty vehivavy ity ve no tsy mendrika hositranina sa ve tsy nampiasa ny tompo na tsy nomba ny tompo tamin'ity ndray mandeha ity dia fara moa nasiako niala mibirao nivoaka mibirao lay mpiara-vavaka dia zako sy lay madama kely no nresaka teo dia nantanioko lay madama kely azafady o ranabavy mba azonao tantarana amiko ve ny zava-misy mikasika ny amin'ny fiainanao manokana mba azonao ambara ve fa amiko a tsy normal ianao nametrako tanana kanefa tsy nitsitrana io tena lasa heritreritra be mihitsy aho hoe ianao ve tsy mendrika hositranina sa za ve no tsy nomban'Andriamanitra intsony mba tantarao ranabavy dia no tantarainy tamiko teo ny olana teo aminy teo vao hitako hoe ay ny fony maloto tsy madio ay Talata fontao nisy fankalana nisy tsy famelan-keloka no resany tamiko hoe maditra ny vadina mampirafy ny vadina ary mitondra vehivavy ao amin'ny trano misy azy ireo ny vadina ary vitan'ilay vadiny ny mitondra n'ilay rafivaviny ty ramatoa ty madama kely ity hiditra ao amin'ny samborony zareo fa le madama kely ao amin'ny efitrano anankiray matory ao ambony kanape fa reraka dia tena mafy tamin'ilay madama kely mihitsy zany no tantarainy tamiko hoe andeha hiady aho izy kely ny aiko tsy vitako zany ny any ataoko sisa dia manozina azy ireo eo ambony kanape dia miditra amin'ny efitranonay izy anankiroa dia manozina eo mbaravarana eo aho izy zany sisa no azoko natao dia nazava tamiko ny fototry ny problème dia zao no teniko tamin'ilay madama kely ranabavy eo eno zao lazaiko zao ary ankatoavy raha tianao ny azo fanasitranana avy amin'Andriamanitra hoy ao dia mila madio ny fonao mila madio ny fonao ary mila isoronao ao anatinao ny fankalana ny vadinao sy ny rafivavinao ary mila mamela heloka ny vadinao sy ny rafivavinao ianao marina fa tsy nety nataonao iaho diso izy tena diso kanefa tsy maintsy miroso amin'izay dingan'izay ianao raha tianao ny ahita an'Andriamanitra zay nge nydika ny teny Jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ary raha mivavaka ianao ka misy olona nananao lahelo dia avy alao aloha ny heloka vitany mba ho avelanareo ny heloka reo tamin'ny voalohany aloha tsy azon'le madama le izy ary mafy aminy ny anadio fo sy ny amela heloka an'ity rafivaviny ity na ny vadiny ankoa fa isaorana ny tompo fa dia ela ny ela vita ny any zany rehetrarehetra zany niaraka ny vavaka mihitsy zay menata samy ny sokabava samy ny teny ary isaorana ny tompo ia fa vitany ny
nanao vavaka fifonana ho an'ny ramose vadiny sy ho an'ilay vehivavy nangalatra ny vadiny. Vitany tena vitany arabaky teny, tena naizary resy lahatra hoe tena tiantyra matoty Andriamanitra. Taorina zay dia nametrako tanana izy ary nivavaka ho azy aho dia nitsofoko rano izy. Ngamba ny telo andro taorina zay niverina izy lay ranabavy mpiara-mivavaka aminay, indro lay madama kely fa mahavitribitrika niditra niona tamiko tao amborako. Pastera, sitrana ozy izy, tena sitrana ozy izy. Vao niala teto a dia tsy nandeha raha intsony, ary hatramin'izao tsy nandeha intsony ny raha teo amiko. Eniko fa matanjaka, manomboka matanjaka ny tenako ozy izy. Isaorana ny tompo, dia raina ny tompo ny amin'izany fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra ho azy zany. Zay nge no antony matoka amin'ny tena aminareo hoe mila diovina ny fonao, mila esorina ato ny fonao ny fankalana, mila mamela heloka andreo olona na nisy ratsy anao ianao. Fa raha vao miroso amin'izay ianao dia inoko fa androantoko no andro ny tompo natokany ho anao. Ka raha marary ianao dia ho sitrana arabaky teny, raha manana olana ianao dia ho vonjena arabaky teny. Na manao sy manahoana ny herin'ny aretina, fisehon'ny aretina, androany afaka no sitrana ianao. Na manahoana sy manao ahoana ihany koa ny fisehon'ny olana ao fiainanao, na olana ara-pivelomana io, na olana ara-pitadiavam-bola io, na olana ara-pitiavana io, na olana ara-tokantrano io, na inona indrika ilay olana azo n'Andriamanitra vonjena arabaky teny mihitsy anao androany, raha ohatra ka tena mino sy mandray an'izao teny izao. Raha ohatra ka diofinao zato isan-jato ny fonao, ary raha ohatra ihany koa ka esorina ao anatinao ny fankalana, esorina ao anatinao ny fiaina tsy mamela heloka. Fa zany mantsy no manakana ny fanasitranana na ny manakana ny famonjen'Andriamanitra. Marina be nge ry havana malala ny voalaza tao amin'ny Salamy fahina amby 112 ahoana ny voasoratra, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Zany hoe tsy sarotra tadiaviny eo Andriamanitra io raha mila fanasitranana ianao, tsy sarotra tadiaviny eo Andriamanitra io raha mila vahaolana ianao, tsy sarotra tadiaviny eo Andriamanitra io raha misy zavatra irinao tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Mielon'ny vavaka ary dia mahafisoko aminao hoe raiso ho andro ny tompo ho anao tokoa ny andro androany. Omena ny tompo ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Dia raha mety aminareo manomboka androany dia manaovanao vavaka mandohalika, miankoko ny atren'Andriamanitra, dia mafiso amin'Andriamanitra ny finoanao an'Andriamanitra sy ny teniny, ary aoka isokatra vavanao hoe raisiko ny teninao Andriamanitra ho teny marina sy tanteraka eo amin'ny fiainako. Dia ao anatin'izay ianao mandohalika vavaka izay ihany koa dia manaova vavaka hoe tompo manomboka androany dia dioviko ny foko. Tena dioviko ny foko, esoriko anatin'ny fo ny fo maloto, ary esoriko ihany koa ny fankalana, ary vonina mela helokandranonao, vonina mela helokandranonao. Tsy misy condition hoe ny aiky mifatsono ny ranony zay anao vao amela heloka azy, na hoe tapa-kevitra ny resaka aminao ny ranony zay anao vao amela heloka azy. Tsy asiana condition tak'izany, fa na miaiky ny fatsony izy na tsy mainky fatsony avy alao foana ny heloka vitana. Zay ny fampianaran'i Jesosy, fampianaran'ny Baiboly. Na eo akaikinao izy, na ny amin'ny toerana lavitra be ihany misy azy, dia avy alao foana ny heloka vitana. Ary azatsarovany intsony raha toka fotoana azy ka ionanareo dia hevery tahaka nefa tsy misy fo maloto intsony ao aminao, tsy misy fankalana intsony ihany koa, fa efa namela heloka zato isan-jato ianao hivavaka arsika. Ry Andriamanitra raina eo, misaotra ny amin'ny afatra nampitondrana ho ahy tamin'ity androandroany ity. Tena tia anay ianao, tena tia anay ianao, tia andreo olona izay nahita sy nanaraka an'izao fandarana izao ianao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amangy andreo olondreo any ny fanenao masina, hikasika azy reo any ny herinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zay rehetra vonina anadio ny fony,
vonina anesitra mifankalana ao anatiny, vonina miela eloka amin'ny anaran'i Jesosy. Ahitany herinao miasa izany olo zany ka ho sitrana izy raha ho toka marary. Ivan'ny olana amin'ny fiainana, na olana ara-bola io, na olana ara-pivelomana io, na olana ara-pitiavana io, na olana arakasa io, na olana ara-panambadiana sy ara-tokantrano io, ovana amin'ny anaran'i Jesosy ane zany. Tompo tsy andalo fotsiny ty volana ity, ty taona diavina ity, fa nitsirary avy ty andray fahasoavana be mihitsy Andriamanitra. Omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra ray malala. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity. Raha te fandray amiko anareo dia io voasoratra io ihany koa ny numéro-ny finday ahafahanareo miantso ahy. Ankoatran'izany afaka mamonjy miona aminay aty amin'ny toeram-pivavahana misy anay ianareo aty amin'ilay fiangonana RHEFI Androndrakely. Afaka mandray anareo aho raha ohatra ka eo, raha tsy amo ao dia misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anareo foana ato. Zao fampianarana netiko androany zao dia azonareo arahana amin'ny alalan'ny Facebook sy amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa. Zay zany tofoka dia mametraka mandram-piona manao veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.